Mahakasika ny fanolanan-jaza indray nalefa eny Atsiafahy ilay ray kely izay nanolana ny Zanabadiny eny Tanimora kosa ny reniny ity zaza ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino fo ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha fanolanan-jaza no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto fifaninanana momba ny robotika mandray anjara ny team Madagascar isan'ireo mandray anjara amin'ny International Olympiad of Artificial Intelligence na IOAI izay atao any Beijing na Chine izay efa nanomboka tamin'ny 2 Aogositra lasa teo ary hitohy hatramin'ny 7 Aogositra 2024 ho avy izao ny team Madagascar ekipa izay ahitana any Fitizo, Anafi, Manasoa ary Mendrika fanamby hotratrarin'izy ireo ny fanaovana programmation an'ity robot humanoïde ity mba ahafahany manampy amin'ny fividianana entana eny amin'ny ireny magazay lehibe ireny izany dia mitaky fahaiza manao amin'ny fahaizana informatika, robotika ary farany tantsaina vaotr'olombelona ka dia mirary azy ireo hahavita be amin'ity fifaninanana izay ataon'izy ireo any Beijing ity. Mahakasika ny tsena mahay tao Antsirabe indray nanapa-kevitra ny vatra izay orinasa mpampindram-bola any Antsirabe fa hofanana tanteraka ny trosan'ireo izay niaram-boina tamin'ny fahamaizan-tsena sabotsy Antsirabe sady ho fanohanana ireo mpindram-bola izay miisa 700 ao anatin'ity orinasa ity izany dia hahafahan'izy ireo manatanteraka ny findramana vaovao indray izay entina hampandeha ny asany raha ilaina. Omena fanamaivana ihany koa ireo manana zanaka mbola mianatra amin'ny alalan'ny fizarana fitaovam-pianarana. Io ny fanampiana ho an'ireo izay niaram-boina tao anatin'ity fahamaizany tsenany Antsirabe ity. Marina fa vola izay mitentina 120 tapitrisa ariary eo no ity ny foanana ity. Tany Toliara faharoa indray, lehilahy iray izay voalaza ho mpangalajaza no sarin'ny vahoaka atao Efoetsy distrikany Toliara faharoa tamin'ny andron'ny talata 5 Aogositra maraina iny ka nofatorany fokondolona avy hatrany nikasa hitondra ny zanany antsokosoko ity lehilahy ity. Marina fa efa nisaraka efa ela izy sy ny vadiny izay monina ao Efoetsy ihany nefa niverina tampoka ity raim-pianakaviana ity ka izao tratra nangalatra antsokosoko ny zanany izao. Hatreto tsy mbola fantatra mazava tsara ny antony nitondrany ilay zaza raha ny fanazavana eo ampanaovana fanadihadiana ireo tompon'andraikitra sy ny olombe any an-toerana amin'izao fotoana izao satria no heverina fampangalajaza ka izanany ihany ity no kasainy hoentina antsokosoko ity. Eo amin'ny resaka fanolanan-jaza indray Petit Plage Amborovy Mahajanga ny zanany vavy izay naterany vao 12 taona monja ihany no saika nanamparany ity raim-pianakaviana ity izay 17 taona ity ny filany ratsiny ny aliny 3 Jolay 2024 lasa teo iny mamo ilay raim-pianakaviana tamin'io fotoana io. Poritra te hivoaka ilay zaza ka izy no nitondra azy tany ivelan'ny trano fonenana nandritra izany no nitsiriany hevi-dratsiny hanolana ilay zaza. Ny akanjo efa nisorony avokoa ary efa nampatoriny teo ambony latabatra izay fivarotana eny amin'ny torapasika teny Petit Plage ity zaza tsy manantsiny ity. Nisy nahatsikaritra ity lehilahy ity ka norarana ary nampandrenesina ny zandary. Efa eo ampelantanany mpitandro filaminana ny lehilahy ary ho atolotra eo anatrehan'ny fampanoavana. Tsara ho mariana hatrany aza manaiky ho bekony io toka io fa marobe ny olona zatra manao foana rehefa ao anatin'io toka io ka izay no antony natonga an'ity raim-pianakaviana ity tsy nafehy an'izay filany zay ka ny zanany naterany ihany naiky hanamparany an'izay filany ratsiny zay ka izao lasa ninany tsy fihinany zao vokatrin'izay tsy fahafehezan-tena ao anatin'izay filana izay. Etsy ankilan'izay ao anatin'ity resaka fanolanana ity hatrany
raim-pianakaviana iray izay navita nanolana ny Zanabadiny no voatazona vonjomaika eny amin'ny fonjantsiafahy taoriny fanadihadiana natao taminy raha nalefa eny an-tanimora kosa ny reniny zaza izay niretsokombakomba tamin'io fanolanana io. Tsara ho marina fa fantatr' io vehivavy io ny eritreritra aranofo matetika nahazo anjanany kanefa nanafina sy nandrara ilay zazavavy tsy hiteny na amin'izaniza ity renim-pianakaviana ity. Raha tsy hivina ny 1 Jolay 2024 lasa teo no nisy olona tsara sitrapo nitondra io zazavavy kely izay 17 taona niharany fanolanan'io tao amin'ny bronzandary anosy zato sy mba tanteraka ny fivaviana sy ny fivoahany manontolo rehefa no amariny ny mpitsabo ka izay no antony nahatonga an'izao fanapahan-kevitra amin'ny fandefasana ity raim-pianakaviana nifonja eny Tsiafahy ary eny Tanimora kosa ilay renin'ilay zaza. Midika izany fa tena miraitsokombakomba ireto mpivady ireto ekena fa mafy ny fifankatiavana fa kosa ny zaza tsy atao sorona tahaka an'izao ary tena tokony homena sazy izay farany izay hentsitra ireo rehetra minia manao an'ity habibiana na ihany koa fanararaotana aranofo amin'ny zaza tsy ampitaona ity na mandray anjarankolaka izany na mandray anjara mivantana dia tokony samy hiarany sazy avokoa satria namany manao ihany ianao raha toa ka mahita nefa tsy miteny. Fa ho an'ity renim-pianakaviana ity kosa dia tena mahazo tsy nitanteraka izy satria ny zanakao izao no aholan'olona nefa fantatrao tsara ny fisian'izany ianao izay tokony hiaro ny zanakao indray no mamela any zanakao ho viravirain'olona tahaka an'izany ary ianao izay tokony hampandreny mpitandro fitaminana indray no mandrara ny zanakao tsy hiteny amin'izaniza mahakasika ny herisetra aranofo izay mahazo azy ao an-tokantrano ao. Ekena fa mafy ny fitiavanao ny vadinao fa kosa ny zanakao no tokony ho ataonao vaindondra raha tena vehivavy marina ianao ary raha tena manana fondreny sy fo mitempo ho an'ny zanakao izay fa tsy ny any amin'ny fifankatiavanao sy ny vadinao no tena imatimatesanao ka amelanao azy hanao habibiana tahaka izao izay niseho tamin'ity zaza kely izay tena mbola zaza dia zaza ity. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny abonneo chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.